Alleluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana babalala no mbola ionana amintsika amin'izao fotoana izao ato anatin'izao fandarantsika vavaka fembelona zay rahano fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fembelana ary ny groupe zay maresy zay miaraka amintsika isan'andro manototosana fandarantsika mamitsika izao. Dia miarabantsika tsirairay avy ary manona fiadanany tompo ho antsika rehetra zay tonga eto n'andro no vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasena koa natokavana teto fa resy lahatra fa misy raha ilan'ny tompo anao indray ny atokavanao eto ka mety eza hen'ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao fa mety ao anatin'ny teny zay lazainy eto mety vahaolana amin'ny fanontaniana mipetraka amin'ny fiainanao io ka dia manasa anao ary aho hoe manasa anao anaraka aritra amin'ny farany hiaraka antsika amin'ny anatin'ny adiny ray sasany mahery eo tena inoko fa raha samy aritra eto tsika dia tsy ala-maina eto tsika amin'ity androany ity koa dia ny fiadanany tompony eo amintsika rehetrarehetra dia mahareta hatramin'ny farany. Arabena manokana ihany koa tsika rehetra zay efa paketo dia tonga eto androany raha nampahaverika ny hiditra volany teto androany dia tahiny tompo manokana ianao raha nampahaverika ary tena tonomoko aminao mihitsy androany ny fiadanany tompo ary omeko anao tsodrany omeko anao androany dia ny zavatra zay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa rehefa nandimby an'i Mosesy izy ary rehefa hiainga izy andeha hanao ny asa andeha hanao ny asan'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely dia izao mba tenin'Andriamanitra taminy hoe tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao ary taka ny nombako an'i Mosesy ihany koa nombako anao koa tsy andao anao na hafoy anao mihitsy. Halleluia. Tsy andao na hafoy anao mihitsy ny Andriamanitra amin'izao dingana lalana zay lalovanao zay nampahaverika fa hitondra anao izy hitantana anao na lala tsarotra na lala mora dia tsy andao na hafoy anao izy ary izao aza manahy fa tsisy avelan'Andriamanitra janona eo anoloanao raha misy fanelingelerana eo anoloanao na misy tsy fantatro eo anoloanao Andriamanitra ombanao. Zay ny tsodrany Erika tamin'ity androany ity. Tahitopy ihany koa Rababo Sahondra, Aloe Vera, Tojo Mikael, Lovlitina, Andoandry, Marijo, Kodanela, Kadaka, Erika, Kodanela, Kadaka, Yama, Rabablina, artisanat de Madagascar, Ferana Rakoto, Razana Monika, Lovlitina, Angela, Erselina, Bartel, tonga soa daholo i
Bert Sava, ao ihany koa I Lantony Rina nena maheno soa mamy sy randry, Berta Kodaleoni Mapionna, Angelina Rodriguez Fity mamy sy randry, Berta ohatry ny voateny maromaro Rahalahy Alain Asany Apôstôly Fanindra Zafindramanana, Mami Tonga Soa Lovely Tina efa teniko teo, Faliray Ritovo, Claude Ravelo Arsoa, Angelina Suzelle, Naëlla, Soameva, Andondry, Mahapionna eo avoteny teo, Lovely Tina nefa raha miaa daholo, tsisy isorana Erika, mendrika anao za mpenike mba tonga voalohany, izay tafiditra voalohany matsy mba mahazo an'izay anjara tsodrano eo nareo izay mbola tsy niaraka taminay teto. Eva Miora, Nambiny Tsomakrina, nareo le matetika tafiditra eto voalohany reny mba misy tanteraka aminareo avy reny tsodrano reny, izay enoko fa tanteraka. Fa raiso reny fa tsy zavatra lefatsika foana refa tena amin'ny finoana ny tsofanarana nareo amin'ireny. Nambiny Tsomakrina, Ranabavy Sylvie, Zizi Carla, Marijo. Tapatapaka ve ny feoako Marijo? Marijo ny tapatapaka ny feoany fa nareo hoe mba maheno tsara. Mpangatahako mba confirme nareo amiko zay mba maheno tsara nareo hoe manahoana ny fahenonareo anahany tapatapaka koa ve? Miandry kely valiny alohan'ny hanoizatsika, satria Marijo zany tsy dia maheno ianareo kosa hoe manahoana maheno tsara ozy izy Berta, maheno tsara ozy izy Aina, maheno tsara Kodaleoni, maheno tsara i Mapionna, maheno tsara Bartella sy Lovely. Tanteraka mihitsy ozy tojo, alleluia. Sotra tojo, maheno tsara ozy Fity, maheno tsara i Zaondra, maheno tsara Angela, maheno tsara Suzelle. Marijo zany amboarina ny anao fa ihany ka mety misy tsy mety na ny connexion anao, fa maheno tsara daholo ny ankizy, maheno tsara koa hatrany Italia, Soameva maheno, tainy Jesosy tsika rehetrarehetra, misaotra tsika rehetrarehetra. Ny nandre mihodina eo ahoana, tapatapaka koa ny Mami, jereo koa zany ny connexion Mami. Ndoarintsika aloha melao zavatra rehetra, misaotra Naëlla, hanao vavaka ametraka amin'ny fotoam-piaran-tanin'Andriamanitra ka hivavaka fanomboana ranabavitsika Mama Valentine. Tsisy famotilana androany, tsisy antsatonon-kalo dia rehefa avy eo tonga dia hinohitsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany hoe tandranabavitsika izy andray ary zao mba hitondra tenin'Andriamanitra zany ny ao amin'ny groupe izay maresy tsy mahazo mitety rehefa mahita ny lista. Izy andray zao nefa ela tsy aminareo nitory teny teto dia androany indray izy mba hitory elaela izy tsy teto satria efa lavilavitra ny toro dia izy ary zao mba elaela tsy aminareo teto tamin'ity androany ity. Daholo antsika hivavaka metraka amin'ny fotoam-piaran-tanin'Andriamanitra dia sady mamaly ihany nareo rehefa avy eo tahitopary ranabavy Mama Valentine, ianao ny vavaka fanomboana androany dia omenanao avy hatrany ny fitenenana. Tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Miandry kely tsika, lasa arytsika. Mama Valentine anao ny fitenenana. Tahiny tompo Pasteur Menakavy, tahiny tompo atsika rehetra manohy fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Rabantsika rehetra mpanaraka zao vavaka fiombeno an'izao. Mbola hiarivavaka atsika. Ry Jehova tompo tsara indrindra be famindram-polo, mbola faly misaotra sy mibera mankalazana izahay. Misaotra anao no ny tantananao anay sy mimbinanao anay natritraranay izao alina mangina izao. Andre tompo izay fitaovana izay entinay eto,
Andriamanitro raha koa fondrana azavelana mitapatapoka connexion tsirairay avy raha koa fondrana mahery Andriamanitro ary le tomponomponazy hitondra ny havatra sy goafy ny vavy rampitendreno no elany tompo sy famelabelarina ataon'ny pastera zao fampianarana ataon'ny pastera zao aoko rakitiny ao amponay tompo zay tena mbarany mpanomponay eto Andriamanitro ary mbala misy namanay zay any andala mangeta hety Andriamanitro faingiana ny dian'ny tompo mba ahafahany hiatrika zao vavoka fiambenana izy zao ary aoka zay tena hety Andriamanitro eo rakitiny ao amponay azavelana andalindalo fotsiny teny zay entiny mpanomponay tompo fa aoko rakitiny ao amponay Andriamanitro mba fitafitan'olika ny reny tenina ny fonay Andriamanitro ary raha misy zay tsy mety tsy varika ny sitraponana ataonay tompo mamindrafo aminay mamelany diova mirana mahery zay tompo amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo tompo sabata nonga tahaka izay misaotra Jesosy io fa tsara ny irenay an'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia amen halleluia misaotra indrindra andranabavy raha vavamavalitina tao anatin'izay vavaka matsiro izay isaorana anao dia mitombositra dia mitombo fa soavana ranabavy malalanay dia atao foana ny asan'Andriamanitra dia mahirezatra ny hatrany asa tsy mety commentaire nareo intsony ny akony io zao marizotro miraikitra be kokoa ny aty amiko fa tsy mahita intsony zao commentaire nareo lalina mihitsy ke ty resaky connexion ty fa izy ty moa dia efa nitenenay nareo fa zay io opérateur dia amin'ny ty reo zany tsy ho ela dia hiditra na opérateur hafa ndray zay hanandrana opérateur hafa ndray zay efa le somary mba natanjatanjaka mihitsy moa zany ty natao ty nefa mbola somary izy fetika efa tonga ny fibre dia ivadika fibre moa zany zay atao tokantrano dia inona sy antenaina fa taka ny nandrenesanareo tadinareo tamin'izay mbola tany mbola tany amin'ny Ile-de-France zay tany ny connexion antsika tsisy ny natahorana mihitsy niaina ny ety tsara mihitsy efa fibre zay tamin'izany dia iverina fibre indray efa tonga anao fibre indray dia azo antoka fa mba hiatsara amin'izay kosa ny connexion antsika tsisy tsao zao olana connexion zao fa nareo zao miteny hoe ratsiratsy fa ny azo aty dia tsy mahita tsony mahita ihany fa misy commentaire nareo tsy hitako zao nantanizany mitory-teny dia tsy hitako ny valiteninareo izy ary zao mba hitanareo tory-teny eo fa rehefa tsy hitanareo izy dia andao anatin'ny tiry mbola miteny ty anareo izy mba hitretinareo mba hitory-teny zao andao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe za Jesosy tena marary raha lavitra anao izavy izy ny marary raha lavitra an'Andriamanitra izavy izy ny tsy mahazo aina tena tsy alaizy mihitsy tena hoe tena tsy azo ny aina raha lavitra an'Andriamanitra raha ianao no manana an'izany hoe tonga amin'ny fotoana ianao lavilavitra an'Andriamanitra dia tsy azonao mihitsy ny ainao ohatra ny tsy mahazo aina dia teny aminao hoe misoran'Andriamanitra fa tonga eo amin'ilay fotoana ianao efa tena tafamatitra amin'Andriamanitra mihitsy ndao ataontsika tiry ty atolotra antsika mpitiavana be tiry ty ho voninahitra Andriamanitra dia aoriana an'izy ty misy miteny hoe tsiry amboara-miel misy miteny hoe $100 ekadaka mbola tsisy namarina aloha nareo ary natalain ozy izy zany no raha lahalain efa misy miandry anao hitory-teny geto hoe misy miteny hoe Suzel fa mbola tsy hitanareo ihany aloha izy ale izy dia atolotra nytojo ary tiry ty atojony tsy azo ny aina vao tsy eo Andriamanitra marary no someva raha vao tsy eo Andriamanitra andao ary eo finaritra Alléluia. Asavelana oray famijaly
fiainako marara lavitrana tolorony tananao kavoty fa matsa loatra ny fiainako ety aza velanao ao raha efa mijaly ny fiainako marara lavitrana tolorony tananao kavoty fa matra loatra ny fiainako ety faralavitrana malahelo fona mba jerijereo abiota farindra faralavitrana malahelo fona mba jerijereo abiota farindra ianao tompo ny fiainako marara tsy misy ana tolory fitiavanao mpampianaro itory isan'andro ny fitiavana aza manalavitra ianao tompo ny fiainako marara tsy misy ana tolory fitiavanao mpampianaro tory isan'andro ny fitiavana faralavitrana malahelo fona mba jerijereo abiota farindra faralavitrana malahelo fona mba jerijereo abiota farindra Alléluia. Soranantsika rehetrarehetra tsara le hira ohatra hoe vatomandry ve sa ohatra folo pointe ny fahitako an'izy iny le tamin'ny sary farany teo sotratsika rehetrarehetra misy aminareo namarina hoe izy nitondra tenin'Andriamanitra androany dia tsy izy zany farana bavianitra Clarisse nitondra tenin'Andriamanitra eto androany tena raha tamin'ny ampiangonana antsika diotsika ndao raisina pity hafantarana izy ampahirezana azy ho an'Andriamanitra ny voninahitra mino avy anaka baibolina ka toerana tsara dia andao arsika ny tenin'Andriamanitra raha tsika mirana bavianitra Clarisse fa hoazina fitahina tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra menofinaritra dia rehefa avy eo amin'ny verina tany mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo anitra Clarisse anao ny fitenenana tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy tsika rehetra fiadanan'i Jesosy ny eo amintsika rehetra misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fotoanany io ary mankasitraka indrindra ihany koa ny mpanompony pasteur Vady ny amin'ny tombontsoa fahafahana afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika indray any eo
Tenin'Andriamanitra izay fankahiresantsika an'io ry havana dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Marka toko 9 andiny 4:7 ka hatramin'ny 7:20 somary lavalava kely izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny alina teo Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka onena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy ary rehefa hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianaka nanao hoe tany foana ty ary rehefa hariva ny andro izao raha vao ny olona akanesany any ambanivohitra manodidina sy any amin'ny tanàna kely hividianana ho azy satria tsy manan-kohaniny izy ireo fa namaly izy ka nanao tamin'izy ireo hoe omenareo hanina izy fa hoy izy ireo taminy andeha hividy mofo izay azony denariary 100 fa zahay ka omena azy hohanina fa hoy Jesosy taminy misy mosy firy moa any aminareo andeha jereo ary rehefa fantany dia hoy izy 5 sy azan-drano 2 dia nasainy Jesosy napetraka ny olona rehetra atao eo antokotokony eo amin'ny ambony ahi-maitso dia nipetraka tokony 120 izy ireo ary rehefa voarainy Jesosy ny mofo 5 sy azan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra dia novakiny ny mofo ka natolo ny mpianany mba arosony eo amin'ny olona ary ny azan-drano koa nozarainy tamin'ny olona rehetra ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky ary nangoniny izay sombitsombony mofo sy ny azan-drano ka dia nahafeno arina 12. Ty toriteny ty ry havana dia maiko lohateny hoe mila misaotra isika. Teto amin'ity sehatra ity tokoa mantsy any raha jerentsika dia hita sy tsapa amin'ny maha-olombelona fa tena hoe ho sarotra tokoa ny zava-misy nefa Jesosy onenan'ny olona. Raha tsorina dia tena ohatrany hoe mialatsiny amin'ilay teny impossible, mission impossible izy. Matetika tokoa mantsy tsika dia mifantoka bebe koa amin'ilay zava-misy izany ary izay mihitsy nataon'ny mpianatra teto satria ny vahoaka marobe ny andro efa mihariva tsy misy ny sakafo dia ny hany mba takatry ny sainy dia hoe raha vao ny olona samy andeha hody any mba hitady hanina ho anazy fa tsy izay ny zavatra hitan'i Jesosy teto ry havana omenareo hanina izy ozy izy tena tsika matetika mamisy fetra ny fahaizan'Andriamanitra adinodinon'ilay mpianatra hoe iza moa Jesosy ary inona ny zavatra hainy, inona ny zavatra vitany, inona ny zavatra efa nitranga tany aloha tamin'ny fiarahan'izy ireo tamin'i Jesosy. Matetika tokoa tsika mantsy ry havana no manao an'izany amin'ny fiainantsika. Eny amin'ny fiainantsika andavanandro io mihitsy ny aza moa dia adinodinontsika mihitsy indraindray ilay teny ao amin'ny Genesisy 7:14 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao ary tsarahana nahaza zalahy. Jehovah tokoa ry havana dia mahay. Izy n'Andriamanitra ny nofo rehetra ozy izy tsisy zavatsarotra izay tsy hainy atao efa voasoratra izany. Raha ny taona tokoa raha ny momba ny sarano jerena dia tena hoe olona efa tsy tokony teraka satria olona efa mitsahajaza izy raha ny ara-taona mety efa menopause mihitsy ny arany raha izay. Izany hoe raha fanazavana ara-tsiantifika dia tena tsy mitombona intsony izany hoe olona efa 5-7 taona ve mbola hiteraka nefa dia nomen'Andriamanitra azy isaka ka eto izany amin'ny maha-olombelonantsika dia mametra foanitsika hoe zao nge ny zava-misy dia mionona amin'izay zava-misy eo tsy ry havana mila mijery lavitra mila matakatra ny zava-misy ambadika tsika izay hain'Andriamanitra. Raha hiverenantsika zao ny teny fototra atsika le ao Marka 9 eo dia 7:17 eo dia tena tsy mampino tokoa ny zava-misy hoe mofo 5 sy azan-drano 2 entina amikisana olona efa 5,000 mahery. Manina tokoa moa ny 5,000 mahery, 5,000 ny vatan-dehilahy fa ny vehivavy sy ny ankizy mbola tsy nikotiana tao anatiny
tena hoe mila sakafo be da be zany ry havana gamba na angonina daholo atao oana moa zany raha neno fanjakana moa zany zao dia hoe atao réquisition ny boulangerie rehetrarehetra mpanao mofo rehetra na ny mpanao sakafo rehetra iran'ny tanàna dia tena hoe tsy mbola ho ampy mihitsy ny ara ilay izy fa zao ny secret anankiray nataon'i Jesosy teto ary natory ny mpianatra mihitsy mba ho hita za mily sy matoky fa hitan'ny vahoaka mihitsy koa inona zavatra nataon'i Jesosy na ry zareo raha mety ny salasala mety ny taintaina hoe inona ary zao ny zavatra izy zay ty tsisy hohanina raha lefa mody koa moa zany dia hoay zay fa zao ry havana ny zavatra nataon'i Jesosy tsy nanao fomazy izy tsy nanao fanovamaso izy fa zavatra ray ny nataony zavatra misy teo an-tanany dia le mofo 5 sy hazan-drano 2 dia nindrandrany lanitra izy nisaotra n'Andriamanitra izy tamin'ny zava-misy teo ary rehefa avy nisaotra izy dia natolotra ny mpianany dia nizaraina le mofo 5 sy hazan-drano 2 ary ampy nahavoky ny olona rehetra mbola nisy ambiny be da be 12 sibika ary ahoana re zany azonao an-tsaina ve zany alavy an-tsaina nge zany zavatra nisy teo zany hoe tsy haiko hoe ohatrany ahoana aloha le habe an'le trondro tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny habe an'le mofo fa za tsy mino hoe tsy fantatro eny sarotra manazava anazy fa tena hoe zay mahandriamanitra anazy tena hoe tsisy zava-magaga zay tsy hainy atao ry havana aza mijery ny zava-misy eo ampelantananao aza mijery n'le olana zay lalovanao fa zao amin'izay zava-misy eo ampelantananao io mindrandrany lanitra isory eto isorina n'Andriamanitra io indrindra matetika tsika zao ohatra hoe indrindra moa zany ho an'ny olona miasa le izy rehefa tonga le fotoana fandraisan'ny karama iny dia mijery izy an'le fandaniana zay ho atao dia eo izy mikajikajy eo tena ohatrany tsy possible nisy fotoana misendra nandalo kely tamin'ny masoko mihitsy n'izay vao ainga kely tanaty Facebook dia olona manao kajikajy hoe hiakatra ny solika ohatran'izao na zay zany tsy mahazo mividy akanjo tsy mahazo marary tsy mahazo manao entretien satria zao no vatan-karama dia zao no fatrano dia iny ry havana dia manisy fetran'Andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay adinontsika hoe iza moa ilay raintsika tsia aza mionona amin'izany ry havana jereo ny fahaizan'Andriamanitra jereo ny zavatra nataon'i Jesosy teto tamin'izay zavatra teo ampelantanany dia nentiny nisorina n'Andriamanitra ilay izy ary nampiasaina tamin'izay tokony hanaovana anazy Jehovah-olombelona amintsika zay moa zany mpamboly vary ny asanay dia tamin'ny taona 2024 nieritreritra ny resaka zay mivady ndao rangatsika anao investissement tena hoe anao zavatra tsara be ny eritreretinay ho atao tamin'ny fambolenanay tamin'izay fotoana izay dia na ny mpanetsanay arany nafarana tena hoe nalaina avy any fianaran-tsony misy 3 dia tena nalaina tamin'ny fiara nentina any Ambatondrazaka nandritra ny 2 volana karakara ny tany tena hoe nanao fandaniana tena vola betsaka ny lany fa inona ny zavatra nisy osisinareo ry havana rehefa niakatra ny vokatra 920 gony ny vary niakatra teo amin'ny tanimbolinay amin'ny maha-olombelona le tanimbary nefa tena amina 10 d'hectare fa 920 gony ny vokatra tena hoe raha maha-olombelona zany dia ketraka satria fandaniana tena vola be tsy toko tsy firoana fa ny vokatra nefa tena tsy nahasarina na ny ataoko hoe entière ny fandaniana arany fa zao fampijery zay vady dia fandretarana dia nisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny vokatra mety nisy ny olona nieritreritra ngany hoe anahoana ary zay anahoana fa tena hoe nisorina an'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy nampiova ny fitoeponay tsy nampiova ny finoanay an'Andriamanitra nisy ny lesina azy ny tsoahana tamin'ny zava-nisy rehetra
dia rehefa nampiasaina niasa teny Andriamanitra koa nahita famatsiana teny foana dia tonga ny fambolena manaraka dia raina Jesosy fa tena tsy haiko hoe avy ny vokatra nandrandrainay ny vokatra ninona ny azo tsoahana ao anatin'izay mila mahay misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foantsika amin'ny zava-misy izay eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra dia matoky ary tsy miova izy maly anio ary mandrakizay dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra ry havana misy manantena fa amin'ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika dia misy foana ny zavatra hain'Andriamanitra atao, misy foana ny zavatra azon'Andriamanitra iasana ao amin'ny fiainanao, aza manisy fetra mihitsiny, aza sina limity izany Andriamanitra amin'ny fiainanao fa avelao izy hiasa malalaka akino amiko sisy ny asanao ary matoky aho fa ataoko tanteraka izany dia tahaka izay ihany koa aleo Andriamanitra ny asa amin'ny fiainanao ny zava-misy rehetra dia matokihana azy ary misaorana azy amin'ny zavatra rehetra dia mankasitraka indrindra ry havana tamin'ny fiainoana dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra antsika, misaotra an'Andriamanitra, misaotra andranavavy Anitra Clarisse sika tanatin'izay toriteny mahafinaritra be izay isaorana ianao ranavavy ary dia Andriamanitra manankirehefasoavana ilay tena mahaly fitianao fa dia tena mahafinaritra ilay toriteny latsaky ny 12 minitra fa dia tena nafinaritra mampahery ary miaraka amin'ny fijona vavolombelona dia mahafinaritra be ihany koa. Isaorana anao zany tombositra ny tombofasoavana dia Andriamanitra manankirehefasoavana mahaly fitianao be dia be dia misaotra ny amin'ny fotoana izay natokanao hanaovana asan'Andriamanitra eto amin'izao fandarantsika izao fa dia tena mahafaly tokoa ny miara-miasa aminareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra indrindra tombositra dia mitombofasoavana ranavavy misaotra antsika rehetra ihany koa mampahery azy fa mampahery andrareo foana ny fisaorana ataonareo ireny ary azo antoka fa hampafana ny fony hampantoka azy androso foana dia sady tahiny tompo Eliana, tahiny tompo ny Anamainisoa, Tsiriamboramelona, Verselina, Lovlitina, reo mbola sy narabaiko teo ankoatra ny Lovlitina, Samina, tahiny Jesosy daholo tsika menakavy, Nikamamitina, Ingrinandrina Solo, Bekisola, tahiny Jesosy daholo isika menakavy. Tonga soa daholo mialatsina somary tsetsina kely moa ny orona. Resaka mofotsika eto androany, resaka ny fahagagana izay iseho dia hoe ten'Andriamanitra raha vakina efa haintsika io tantara io tsisy za mbola tsy nahita hoe fitoriteny na fiangonana na fikambanana tsy mbola nitory an'izany mofo dimy zazandrano. Misy karazana toriteny efa haitsinjery tsy maintsy efa nitorian'ny mpitoriteny mofo dimy zazandrano roa Davida sy Goliata izavy anisany ty mofo dimy zazandrano roa ty ary matetika tsaroantsika io mofo dimy zazandrano roa io satria mahakasika ny fotsika tokoa mieritreritra an'le hoe nisy zavatra tsy ampy nefa ny tombo nefa ny voky ary androany dia iverina iresaka an'izany retsika marina tokoa fa mission impossible tamin'izany dia efa nisy ny mission impossible raha izay ny ilazana azy hoe misy olona be dia be eo nona inona ny azo atao ary mpianatra tonga dia natsapa hoe impossible io nangovotra mihitsy mpianatra nge teny Jesosy hoe aza-podindra eo fa meohaniny zao zavatra nitranga 730 marika toko fa 4:730 ary noho ny ala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy fa onena azy fa tahaka ny indro tsy manana mpiandro ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy. Jesosy efa mahita antsika dia Jesosy manana maso tahaka an'ilay lafo dia mifahitany Jesosy amin'ny tsika zao raha mahita olona dia mifahitantsika an'io ilo io hafa fa mifahitany Jesosy an'io manana fomba fahitana an'io ihany koa izy. Ange mahatonga antsika
sady matahotra an'Andriamanitra no tsy kivy ihany koa mety fahitan'ny olona tsika fa tsy mitovy mihitsy ny fahitan'ny olona anao sy ny fahitan'Andriamanitra anao io. Alleloia. Dia mahereza zany ianao. Zany nanomezan'i Jesosy rariny an'ilay mpamoretra ilay tonga teo. Ilay fariseo tena nahita an'ilay mpamoretra hoe tsy olona tsy alehany io fa Jesosy nanamarina an'iny olona iny. Ka teto zany le olona ireo tsy haiko izay mety fahitan'reto retony tena ny tonga eo. Za tena mitady anao Jesosy, za ohatro zao. Fa fahitan'i Jesosy azy dia zao, tahaka ny ondry tsy manana pia. Tany dia vitan'i Jesosy tsy manana pia reto olona ireto. Ary ho azavaiko anao androany fa i Jesosy io ry havana tena mahavariana ary tsisy zavatra mandehandeha foana ny zavatra izay lazain'ny ten'Andriamanitra. Ho tadidisika kely io teny rehefa hoe ondry tsy manana pia, le tsy manana piandry. Ohatra olona tsy manana pia zany. Dia zavatra nataon'i Jesosy ho an'ny olona ondry tsy manana piandry zany dia notenenina nanam-pianarana tenin'Andriamanitra. Tsy tonga dia nomena vola na nomena mofo na nomena nitambazan-javatra fa nomena tenin'Andriamanitra. Ianao raha tonga eto androany, za mino fa ianao io koa dia tahaka ny ondry tsy misy piandry, dia mamely anao daholo ny karazana ambody, karazana fahavalo. Ny zavatra ataonao voalohany androany raha tonga eto ianao ka mahatsapa hoe tena tsy manana piandry, dia io ny fampianarana. Fa Jesosy nentin'ny voalohany teo amin'ny olona dia fampianarana zavatra maro. Alleloia. Ny fahalalana tenin'Andriamanitra ry havana dia manavotra ny olona tsisy piandry. Tsy ny fahavokisana fa ny fahalalana. Ary tena ny fahalalana tenin'Andriamanitra no lakile an'izao fiainantsika misokatra izao. Matetika ianareo fa misy olana mangatabavaka ianareo dia kenay dia tinam-bavaka. Fa ny mahazatra anareo anareo ngamba efa betsaka nareo ny resaka taminay ohatr' izany. Any ho any amin'ny fangataham-bavaka reo efa elaela any miaraka ela tsika dia zao amin'izay teneninay hoe mila mianatra Baiboly ianao dia andefasana fianarana Baiboly. Tsy mahatafita fiainan'olona ny nomena mofo, fa mahatafita ny fiainan'ny olona dia ny dingana nataon'i Jesosy nampianarana zavatra maro. Ary zany mahatonga antsika eto mifampianatra zavatra maro sika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mianatra tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ny anarana angeny nahatonga ny fiainantsika ohatr' izao nahatonga ny fiainanao io nisokatra dia satria nianatra tenin'Andriamanitra ianao, mihaino toriteny ianao. Betsaka ny olona miteny na eny anivon'ny fiangonana na dia ataoko eto anivon'ny fandarantsika eto ary. Rehefa talata rivo talata alina tsika maromaro kokoa ny tonga eto. Misy olona zany tsy dia tonga eto izy latsinainy, tsy dia rarahiny talata larobia sy ny lakamisy sy ny zoma sy ny sabata, fa talata fatapatany eo fatany efa fangataham-bavaka dia eo matetika tonga ny olona mahavita miaritra mihitsy. Ka izao ny tena marina nefa raha sendra tsy afaka renao ny talata fa ny ankoatr'izay kosa ianao mianatra tenin'Andriamanitra, fa teny ankoanao fa tsy mila mangatabavaka izany koa ianao amin'ny talata. Zany akory tsy midika aza mangatabavaka nareo raha pitso sao dia misy menamenatra eo. Fa ny an'i Jesosy ny vahaolany dia zao mampianarana ny zavatra maro. Alleluia. Ary nambinitso io mahatsapa hoe tsisy piandry tamin'izany fa nianatra tenin'Andriamanitra. Nianatra tenin'Andriamanitra. Aza kivy aza kamo aza malaina mianatra tenin'Andriamanitra. Fa tenin'Andriamanitra ny lakile ny fiainantsika. Ary rehefa riva ny andro dia nanantona azy ny mpianana ka nanao taminy hoe tany foana ity ka efa riva ny andro ankehitriny. Raha vao ny olona mibakanesana eny an-tsaha sy eny amin'ny vohitra manodidina hividy hanina izy. Rehefa eto tokoa dia zao misy zavatra mila ahina be dia be eto. Misy problème miravahana eto. Zao le problème, ny alina tonga, ny aizina ny rotsaka zany. Ny kibo nona, ny lalina kale lavitra. Nareo efa navitanao le rehefa misy hitanao misy mariazy
tsy lozan'le misy an'le olona le mbola tsy misasaka akory ny fety de efa mitsangana manome valopy de mongonongonona eo amin'le mpivady ny olona mandeha tsisy tomobile izy manao an'iny anenjika taxi be izy manao an'iny anenjika taxi borosy tsy hoe zay le fiainana satria betsaka ny zavatra iny ary tsika rehefa samy efa nanao an'izany daholo hoe andeha mivavaka de vao mitrao ny orana tonga de misy mangorona poketra de lasa mandeha satria sisika mantsy ny taxi borosy taxi be eo fa zay manana tomobile mihainy torotentsaka avy ny orana miditra anaty tomobile fotsiny rehefa avy eo maro ny zavatra inona tsy inona misy olona mihitsy miteny hoe voalany ny desera misy tena miaritra le desera izy aloha na tonga de miteny zay ny gâteau de lasa mandeha ny antony baro misy kosa ny olana fa ny zavatra mba mahavarina anary avana de zao ary rehefa mivavaka raha vavaka no mahataraiky eo na mirava ny firy na mirava ny firy mahavarina fa tsy mbola nisy zany mihitsy hoe avy mivavaka ohatra de taraiky ny vavaka de taraiky tany amin'nisy azy tany zay taloha namonjy nanao fivadikana teny tendrombohitra zay tam'izay fa tena niverina nody andeha tongotra fa zao eritreritry andeha ty tongotra lavitra be eo atao fa mahita olona tampoka ianao any an-dalana de mitondra anao amin'ny tomobile am'izany zay mbola tsy nanana tomobile mbola tanaty olana be rehefa avy mivavaka zany ianao le haim-panahinao iny mitondra tsy mamela an' Jesosy le nikasika anao nandritra ny fotoam-bavaka iny tsy mamela anao ody mainy iny mihitsy le rika be de tapao am'izay ny gâteau fa ody ry dadato de ry dadato mihitsy tsy maharitra aza manaiky ho dadatoa fa teto nisy olana nipotra alina ny andro nona ny olona tokony mbola andeha lavitra fa nyravain' Jesosy daholo reo olona reo teny eo tena de mivahany Jesosy ny olana inona aby le problème alina ny andro almafotsiny non reo olo reo milamina lavitra ina le andreo saza taitra aza mikiropaka ozy Jesosy mahatsapiahatra raha teny ravao reo anifa vita mitepolo fizy namalika anao tany hoe menareo anina izy ka aza bodinareo zany reo fa zanako reo aza bodinareo zany reo tsy sahirana zany reo zany ny nono reo teto tsisy mpiandro reo tsisy mpia reo zany mpiandro reo alleloia mahafinaritra ngeravana Jesosy hoe problème be zany ny teo avy miantorite zany de kivikivy tena tak zay tsy nijanona ela teto fa tena taraiky ozy Jesosy tsy maninonareo na nijanona ary fa tsy abodiko nareo alleloia mahafinaritra zany mitoy zany mitoy finanankanina ty zavatra ty zay maharitra de mitoy finanankanina zay nody aloha reraka tany fa zay nijanona ny andry hoy Jesosy hoe mihoanina izy halleloia ange mitena anao ravana fa tsy miala maina hoe ianao maharitra io tsy miala maina ianao maharitra io enina amby dimapolo tsika zao tokony ho enina amby dimapolo tsika mandrapatapotry ny mandrapanaovana velometo fa rehefa ny olana enina amby dimapolo tsika zao mandrapatapotry ny fandarana 5 amby telopolo efapolo sisany eo za zany te anetana anao manomboka androany tadidrity toriteny ty fa zay maharitra tsy miala maina tsy nody ny olona na de alina aza ny andro ary olo reo vonina ny andeha tongotra ody reo rehefa ny andro hoe alefa Jesosy mody tsika fa zao alina ny andro ry dada alo neny anona ny tenin'Andriamanitra fa hita hoe zany rehefa hoe any korazy neny na korazy dada ahitan'i Jesosy zany zay maharitra reto tsisy mody zany androany mahafinaritra ngeravany zany meonareo hanina izy tsy hoe mody hoe de nona de fa omenareo hanina izy tonga ny baiko meo hanina izy halleloia taitra am'izay ny mpianatra izy namarika ao tamin'ny hoe kosa izy reo andeha vidy mofo zay azo ny denari 200 fa zay ka omena azo hoaniny
any amin'ny andininy ampany mpianatra tena miteny mihitsy inona ny mba vita an'izany na ho alaina daholo araka ny teniny ranavavitsika antra Clarisse hoe na de réquisitionnena daholo ary ny boulangerie rehetrarehetra eraky Palestina zay ambona mofo gasy sy raha manonaka sy mena kely rehetrarehetrany azy zay tsy lafinareo atero aty tsy voko ireo olo ireo. Hoy Jesosy hoe mehoanina izy de ozy mpianatra tsy misy raha atao plus ika Jesosy ny vola ty aminay ka ronjato tena ry ronjato inona azo zany de ozy izy Jesosy fa misy inona nefa ao andeha izao ary rehefa fantany de hoy izy 5 sy azan-dranombolo. raha vakitsika io teny io ihany any amin'ny Jaona toko 9 zay vakitsika ny vakia baibolinao any amin'ny Jaona toko 9 ty le ahiahan'ny mpianatra Jaona toko 9 5 de Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy voaka betsaka nanatinazy de hoy izy tamin'ny Filipo aiza ny vitanantsika mofo haniny reto zany lazany nataony mba le azahany toetra azy fa izy nalala ihany izy ao ataony Jesosy zany nalala zay atao mba nitsapa amin'ny mpianatra fotsiny izy. Filipo tonga de namaly ohatrany tseo ka tena de mofo vidina denary 100 aza ve ho ampy azy rehetra nanany kely avy vidy mofo vidina denary 100 zany de na 100 ary tapatapahana kely de mahazo sombo mikerotra mofo mpandraisany marina nge zany satria olona manarivo ny teo. Ny mpianana anankiray dia Andrea rahalana Simona nilaza taminy hoe ty am'izay tiako hitanao androany. Jaona toko 9:7 vakitsika Jaona toko 9:7 zao le teny manao hoe misy zazalahy aty manana mofo vary odiady sy azan-drano madinika 2 fa ho ampinina moa zany am'izao olona betsaka izao. Mareo amin'ny baibolinao rehefa mpianatra zavatra ray anao vaovao androany. Hoy Petera misy zazalahy aty manana vary odiady sy azan-drano madinika 2 ao ampy atao inona moa zany. Tamin'ny andro taloha avana mety mbola tsy hainao ty fa androany teneniko anao. Tamin'ny andro taloha tany Palestina de misy fitsinjovana ny zaza maty ray amandreny zazakamboty zany orphelin zany de tao anatin'ny fiarahamonina afaka jerinareo aminao recherche nareo am'izany zavatra teniko zany fa tsy mamorona aminareo zany de misy fitsinjovana manokana ny zaza mbola tsy olon-dehibe zany fa ny zaza tsy manana pia efa maty ray amandreny de zao fitsinjovana an'izy ireo omena sakafo isan'andro izy ireo de ny sakafo omenan'izy ireo mofo 5 de azan-drano 2 zay ny kota ny zaza tsy misy pia tany Palestina hatram'izay tam'izany andro zany. Any milahatra zany mety hoe milahatra eo amin'ny eo manam-pahefan'ny tanàna na tsy fantatro de mahazo fotsiny na tsy miasa na tsy maninona fa efa kota ny zaza tsy misy pia na lahy na vavy ka mbola zaza izy tsy manana ray aman-dreny intsony 4 kely reny zany de tonga reny na tonga reny tsy maty hatram'izay de efa nisy secours populaire tam'izany efa nisy croix rouge tam'izany efa nisy resto du cœur tam'izany de mahazo anjara mofo 5 de azan-drano 2 mofo 5 sy azan-drano 2 zany anjarany tsirairay avy mofo 5 sy azan-drano 2 zany kely zany juste tena afaka mitazona ny ain'iny olon'iny mba ho velona tsy voko be mihinana an'izany tsy fanaperana zany tsy hoe sakafo be zany ny jiosy tena misakafo be mihitsy tahaka ny Egyptianina ny jiosy misakafo maraina izy kelikely de ny atoandro izy somary misakafokafo fa ny hariva ny jiosy tena misakafo be ka raha mofo 5 sy azan-drano zany mety petit déjeuner ny jiosy fotsiny zany. Mofo 5 azan-drano ho an'ny zaza tsy misy pia zany hoe zao ohatrany io an'ny nambiny tsomakiriny mihitsy ohatrany any Elena io mihitsy de lasa ny saiko ravana fa rehefa nitidavina zany tany nateo tany nisy zazalahy
manana vary ordia dimy sy azandrano madinika roa de vao me manamafy an'izay zavatra teneniko izay ny karazany zavatra etin'io zazalahy io. Ao amin'ny baiboly ny karazana mofo misy karazana mofo samihafa ao vita ny karazana koba samihafa. Ny ambony karazana indrindra amin'ny koba ao amin'ny baiboly de ny mofo ny koba vita amin'ny vary tritika. Vary tritika zany ohatry ny hoe raha ty amintsika zany zao de ohatry ny hoe lafarina ambony karazana be reny na ndeha tsika teny hoe vary de ohatry ny vary basmati ohatra tsy fantatro ny vary tritika. De rehefa hanao mofo ndray de ny karazany faharoa ny ohatry ny hoe qualité faharoa de le atao hoe koba tsara toto. De manaranaraka azy le atao hoe vary-bazaha. Vary-bazaha zany no totona de mbola karazana hafa fa ny vary ordia de fitotoana fanaovana mofona mahantra sy sahirana tany Palestine. Mahantra sy ny sahirana sy ny tsy manan-kiaza. De ny mofo fanome an'ireo olona tsisy mpiara vita amin'ny mofo vary ordia. Ka jerenareo tsara ty andiny jaona toko fainina andiny pasify ty. Rehefa njery misy zazalahy ty manana mofo vary ordia sy azandrano madinika roa. Io zazalahy io zany zazalahy tsy misy mpia io. Orphelin io zazy io. Fa naninona? Nangetaeta tena loatra. Ary ny kotany io netiny io. Anjarany tenany manokana. Io le nizaraina avy tamin'ny mofo dimy de azandrano roa netiny tany am-posiny tany. Satria izy netrehitra hoe sady mitoteny ary izy efa nieritreritra ny aritra. Ny aritra mihaino toroteny hihaino an' Jesosy de netiny azy ny sakafon'ny tontolo andro. Mofo dimy tsy azandrano roa. Nareo afaka manao recherche amin'izany zavatra teniko zany fa tsy mampiresaka anareo fa zavatra tena marina zany. Le sakafo zararana voky azy netiny. Ary zao ny tena mahavariana mbola tsy nohaniny le izy. Hitanao? Le olona rehetra hoe tsisy mitondra sakafo fa ity zazalahy ty indray mitondra izy fa tsy mbola nohaniny fa mbola zava-dehibe taminy aloha ny hihinana tenin'Andriamanitra. Naharitra otriny olona rehetra izy. Raha Jesosy ianao hoe any anatiny ao any anaty kitapo any misy mofo. Jereo zao no mihinana keo. Ny olona mihaino Alleluia ianao. Mihinana tsikelikely. Fa ty zazalahy ty zazalahy mahantra fa tsy tendan-kanina izy. Tsy ninanany anazy fa najanony tao anaty kitapo tao. Miara-niaritra tamin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. De rehefa nitedavina tany de mbola afaka ny tempony. Afaka nohaniny ny samy nona afaka nohaniny io afaka tsy nomeny tsisy ny forcena mpianatra tsy nanambana basy na tafondro hoe iza manana vavoay de fa miteny rehefa asina fisavana de andro zay ny asa de manana misy fitaovana kely anankiray zay de samy maka amin'iny rehefa andeha asa amin'ny maraina de efa misy matimaty le fitaovana de misy anankiray efa samy misy ny anarana zany ty fitaovany rado ty de misy afrikana niarana tam'le zay de ka le fitaovana io ampiasaina isa-maraina de averina amin'ny arivo de mba tsisy akara izy de efa naveriny netiny any an-tranony anazy de io foana anazy isan'andro. Taniny sefandray iza ny nakan'le izy tsisy ny teny. Iza ho any nakan'le izy avoay tsisy ny teny. Tena verina anazy avy hoe hitanareo misy zavatra ohatry ty nalainareo misy aminareo nahaka azy de mba avoay fa tsy anareo iny fa anoloka tsisy ny teny any. Ozy am'izay le sefandray eny andana ary miasa dao fa zao jereko fotsiny ny caméra de surveillance de tsy maintsy hitako ange zay nanao an'iny fa zay tratrako anakan'iny de mando 500 € izy ohatra tsy tele afrikana voaka banina telo inona tsara le fantaninareo zavatra ohatrany ahoana zany so de ty de voaka ihany le zavatra vao natao hoe 500 €. Ka teto ty zazalahy ty tsy natao nin'inona tsy nampitahorina fa zao ny zavatra mba atao an-tsainy. Ity mofo ity azandrano ity tsy avoky anakory ty. Raha invité namako tsy ampiovanin'iny eo amin'ny anohanany namako izy ty. Fa raha omenan'i Jesosy kosa ty avy tany zavatra ty. Satria fantany
fa Jesosy no manontany hoe misy inona any de tonga de tao ampondy hoe ny zavatra kely aty amiko ny zavatra kely aty amiko andeha ho ataoko fitaovana Andriamanitra ravana de zao toetra n'Andriamanitra hatramin'izay ka ho mandrakizay ny mangataka amintsika hetsika kely fa tsika manao hetsika kely iny omban'ny tanan'Andriamanitra de manetsika azy anao hetsika be ary tsy maintsy vita hatramin'ny farany ny zavatra atao inona moravana ny bahery inona moravana ny baheriny zany Mosesy zany ananga tanana de mandresy ny zanak'Israely na sabatra ray ary tsy nitazomy Mosesy fa hetsika kely sandrato inona mba vita Mosesy an'izany anokatra ranomasina fa nasiana nanangana fotsiny an'ilay teny hetsika nataony nanangana tena fa Jehovah'Andriamanitra no nandefa ny rivotra nampisaraka ny ranomasina isan'andro amin'ny fiainantsika de mitaky hetsika kely avy any aminao Andriamanitra mba hahafahany manao ny hetsika be fanampiny rehetra hatateraka sy hatotosa ny zavatra ka kinasa ry havana manao sofa tety zazalaty ary ny zaza mahandro ohatran'io ihany no nahatsapany zany fahantrana zatra tsy mihinana de nafoy fa raha zaza zanakam-panan-karena io tena amiko anao mofo tany amin'ny papana io tsy menay zany sofa tety zazalahy mahantra ty zazalahy tsy manapia ary teto de voalaza voamarina fa Jesosy ny teny hoe onena azy izy fa tahaka ny tsy manana mpiandro reo satria tonga de hitan'i Jesosy fa ny akabetsahan'ny olona tao ary anisany hitany tao ty zazalahy ty tsy manam-piandry tsy manam-pia Jesosy hanovako zavatra reto ka hanovako zavatra reto rehefa tonga le mofo dimy sazan-drandro de andimy sivy amby telopolo marika toko fahenantsika zao tenin'Andriamanitra de lasain'i Jesosy napipetraka ny olona rehetra atao atokotokony eny ambony ahy maitso izy nanao groupe zany groupe zay maresy groupe tondra mibabaka natao groupe tonga de nanokatra groupe aingana Jesosy rehetra groupe ndrianina ataovy mipetraka izy eo ambony ahy maitso fa niriny David zany hoe mapetraka eny ambony ahy maitso izy ny olona rehefa apetraka eny ambony ahy maitso zany tsy le midenika izy zay la mindamina izy zay naniry David amin'ny Psalamy 120 tena mampiandry amin'ny ahy maitso izy bandany ambony rano fialatsazy ondry ve ny apetraka ao eo ambony ahy maitso misy fifaliana ohatry ny ahoanan'izany ry havana malala naseny Jesosy nipetraka teo izy de nipetraka antokony 110 avy ny olona groupena 110 avy zany mbola zakana Zoom sy Messenger daholo zany anily varaiky amby 70 ary vorainy Jesosy mofo 5 sazan-drandro de ny andrandrany lanitra izy ka nisotra de nivakiny mofo ka natony ny mpianatra mba harosiny eo anoloan'ny olona ary ny azan-drandro nozarainy tamin'ny olona rehetra ary samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky tsy pio amin'ny baibolinao mihitsy hoe voky Jesosy ravana teto tsy nanao miracle koa hoe tena eo zany le mofo manao fihetsiketsehana io Jesosy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de manao fihetsika tsy nanao ninina tamin'ny mofo Jesosy tsy nanao miracle Jesosy fa ny zavatra nataony Jesosy nisaotra ny andrandra de nisaotra n'Andriamanitra ty misy secret teneniko anao ny miracle misy fotoana tsy tonga ho azy ary tsy angatahana ho tonga fa etsehana amin'ny alalan'ny fisaorana ny fisaorana nataony Jesosy an'Andriamanitra no natonga miracle teo be de be ny olona miandrandra miracle fa tsisy mahay misaotra an'Andriamanitra amin'izay kely operan-tanana voizina foana
ny olona am'izao fotoana zao iandrandra mirakla irendrandra tsy mirakla tena zavady miliara de ampisaintsaina tonga de katikatratsaratarebe tsy raty zany trano be hanana tranotsangana trano be anao amin'ny ray volana oatra zao atsangana société be tsisy oatra zany anao afaka roa volana tena raiso fanahy miliara fa tonga anao de tena azo miliara be inona ny zavatra tonga anatin'ny sain'ny olona adin'ny olona sady ny zavatra kely opelan-tanany tsy de misy ilany azy fa inona ny zavatra etretiny miliara mety mba manana fiara kely izy ekeko mety fiara kely oatra somary matimaty kely mety tsy fantatro fa adininy tanteraky iny izy efa mendrandra katikatra be tena voakakara azy aiza zao le izy mbola tsy tonga le izy inona tsy natonga le izy ka le mofo dimy sy azan-drano lo kely tetsy ary tsy vitanao nisaotra an'Andriamanitra tamin'izy nefa amin'ny alalan'ireo ny atonga n'le tena izy raha ny teteny aminao raha eto fandarina andramoka izao ianao tsy ampianarina endrandra zavatra angezabe ianao aloha fa ampianarina ianao isotra amin'ny zavatra kely ampelan-tananao fa zay ny zavatra nitranga teto ny endrandra Jesosy inona mpianatra tena teny inona moa zay mofo dimy sy azan-drano ozy Jesosy attention mbola tsy nisaorako n'Andriamanitsika ty mbola tsy nisaorako ny raiko ty fa ho hitanareo fa alao lo isaorako azy fotsiny de ho hitanareo alleloia tena sandrana oatra zao mofo dimy azan-drano lo de zany Andriamanitra misaotra anao alleloia vo nisaotra izy de tsy nila nijerina nisy akory Jesosy efiry fa zavatra fantany vokatry ny fisaorana atao an'Andriamanitra fantany Jesosy fa tao anatin'izay fisaorana zay fa nisy zavatra niasa tato alleloia de nizaraina izy tsy nisabaina hoe firy vitan'le fisaorako teo fa fantany Jesosy fa ny fisaorana an'Andriamanitra zany mahendrika mirakla angezabe zany firy ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra kely ananany zao firy adin'ny olona zany misaotra zany ozy ny olona firy toa zay mivavahako tobila tsisy lepaka isaky n'andro ty ny mba hananako leo nefa teneniko anao fa raha inao no misaotra an'Andriamanitra amin'ny tobila amiko lepaka anananao io tena hoe tena akafizinao zany misaotra Andriamanitra za rehefa namalala teneniko anao nenay mba ampianariko anareo ty ny sakafo hoanina io sakafo ray vilia nenay vavaka ny sakafo zany tsy mba ataony etsinitsinina ozy le zanakakely iny papa tovy am'izay vavaka papa empanao n'izy tovy am'izay vavaka isaorana an'Andriamanitra zany hoe vary loka jus dessert rehetrarehetra fromage dessert ninona mbola tsy nisy fotoana tatatranonay tsy nanako hoanina zany teneniko anao zany hoe tena tsisy ninona satria maninona isaoranay an'Andriamanitra tamin'ny zavatra kely betsaka amintsika misy zavatra ao aminao fa tsy nisaoranao an'Andriamanitra na io ve ny olona rendrangah samy mba mivavaka ay manoko ny andrianony reny efa jerevo io foana dana laivo io de dana sandrato amin'Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa tena nomenao an'ity misaotra Andriamanitra fa tena avy aminao indavo zavatra tsy mbola nisaoranao an'Andriamanitra fa mampimonomonina anao raha ivadinao io trotroy mihitsy de izy matoriny sandrato isaory an'Andriamanitra atsika misy fotoana masina nivaditsika eo de fimonomonitsika samy Andriamanitra de tsy misy tsisy afa-tsy tia fa nataonao ny anatamiko Andriamanitra efa izy matory rehefa hoe de batao de isaory alleloia io zavatra ampilatananareo io tanareo le zavatra nantenenitra nampavianitra Clariste tsy vokatra amin'ny vary fa le vary tsy vokatra indry natao iny nisaorany an'Andriamanitra
soarana an'Andriamanitra. Misy fotoana izay mivady a sendra zavatra ohatr'izany ohatra hoe zay misy fotoana ny asanay taloha dia ohatr'izao mividy trano kely zay dia hitarinay le trano dia ataonay lasa tsara be le trano dia avy eo amidinay. Dia misy fotoana efa vita le trano dia elaela izy tsisy mividy. Dia misy fotoana ianao tena hoe misy miproposé le izy dia hitana hoe rehefa ataonao ny compte ohatra hoe tsy fantatra hoe dia hitana hoe tsy dia nisy tombony hoe ahoana le izy fa kelikely tsy araka ny fotoana lany. Fa izao io nefa le olona vonona dia io mantsy renao foana rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao hoe bitsika Andriamanitra ataovy io fa mety io dia atao. Dia izao isorana an'Andriamanitra misaotra tompo tsisy mihitsy zany hoe io hoe Andriamanitra mibary tombo io hoe mba lala fosana an'le izy tena isorana an'Andriamanitra. Fa teneniko anao ny lalan'le vola rehefa avy eo ekeko hoe kelikely fa ny lalan'le vola rehefa avy eo ny kafan'Andriamanitra lalana tena tsy takatry ny say any no misy récupération ana bénéfice ngezabe indray. Azonao zany hoe inona zany ny zavatra tena nitranga le fisoranao iny no mandona an'Andriamanitra anao zavatra mihoatra. Izy daholo ireo olona tsy nahay nisaotra an'Andriamanitra ireo. Izy daholo ireo olona zay hoe izy daholo ireo olona tsy mba nahalala nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny teo am-piratahana. Mofo dimy sasandrano ary le izy mofo dimy sasandranoroana olona tsisy pia olona mandra. Fa za teneniko anao vary ordea azonaveko anao teo ny vary tritika sy ny vary ordea samy hafa ny tsiro ohatra ohatrohatran'ireny hoe ohatrotrany hoe raha ty andafy zany zao tsika misy an'ilay vary ohatra hoe vary basmati na vary inona ny ambony karazana tsara fantatra hoe tianareo. Dia misy indray le riz cassé reny dia misy ny cassé une fois dia misy ny cassé deux fois. Azonao ohatrohatr'izay zany le izy. Ka le vary ordea ty mety efa cassé 4 fois mihitsy efa le tena lefa miaraka amin'ny voana hidratsy kely tsy fantatro reny izy. Dia ny tsiron'ireo mofo ireo zany tsy mitovy mihitsy. Tadidinay tamin'izay mbola kely ifandrombana mihitsy hoe pain français zay hoe ninona zany. Misy 4L fourgonnette fotsifotsy zay mandalo eny an-tanàna eny Ankatovато. Rehefa amin'ny telotelo arivo iny dia mitondra mofo manao livraison-na mofo. Dia miasakasaka ino pain français dia hafa mihitsy ny tsiron'io mofo na ny aty mofo fotsiny ary no hanao matsiro. Fa tsy le mofo tsotra. Dia ohatrohatr'izay fa za le avana resy lahatra amin'ity zavatra ity raha mofo vary ordea iny no teo am-pelantanan'i Jesosy tsirona mofo vary ordea fa teneniko anao fa rehefa nizaraina iny tena taka ny tsirona vary misy apombo vary be apombo tena marina zany sy fotoana ninareo vary be apombo rehefa tena tsy azoko mihitsy ny haiko fa tena hoe tonga teny amin'ny olona iny tsy mofo vary ordea tsony. Tadidinao le divay nampitombon'i Jesosy le novain'i Jesosy divay rano novainy lasa divay aroziny io le tsy nahita divay tsara ohatrany io Jesosy tsy manome zavatra ratsy zany ratsy ny tonga eo aminy tsotsotry ny tonga eo aminy fa rehefa nizarain'ny olona aona tenin'Andriamanitra nangoniny ary rehefa samy ninany ireo olona ireo dia voky tsy voky zavatra na olona mahantra tsy voky variny mofona vary ordea fa vokina mofo vita tamin'ny koba tsara toto tamin'ny vary tritika ary havana malala. Za teteny aminao androany ary ny mpianatra zany ny sahirana ny zara teo. Ozy izy le anina anankiray zay misy publication hitako zay mba nahafinaritra anahy hoe ny olona rehetra mangatambavaka amin'ny pastera dia entina mbavaka fa mba iza kosa no mivavaka ho amin'ny pastera. Fa za mifa nareo mivavaka ho anahy any ilaiko ny vavakareo fa teto zany mpianatra ny zara fotsiny aloha mbola tsy nihinana fa rehefa voky ny olona dia izao nangonina ny sombotsombo ny mofo sy ny hazan-drano ka dia nahafenoarina 12 izy moa ny 12 teo ny mpianatra tsy adin'i Jesosy ny mpianatra. Ozy hoe atao fotsiny aloha ny asako nareo tsy voky miala eto
fa mitondra mody mihitsy. Ny manompan'Andriamanitra, tena teneniko anareo ty zavatra ty. Ny manompan'Andriamanitra, indray ianao mivandim-bavaka ao mbola miandry, indray ianao mitondra-bavaka olona. Efa izy zavatra angatahanao vavaka ho an'olona iny koa mba hainao koa mba mila an'iny. Fa le olona aloha mijoro vavolombelona re. Teneniko anareo fa misy fotoana ohatr'izany tsika reto, tsika mpanompon'Andriamanitra reto, tsika mangata-bavaka ho an'olona. Dia le zavatra angatahan'le olona mba tsika koa dia zah koa dia zao ohatra mba mila an'izany. Tambavaka raha fa tena misy tomobile tena be zay hovidiko. Dia zah koa nefa mba tia tomobile, zah koa mba tia azo tomobile vaovao be Jesosy. Toy vavomena olona, halleluja ralahy, azo le izy, sotra Suzelle. Sotra Suzelle, tazoniko apoko mihitsy io. Azo le tomobile ralahy, halleluja, ianao zany tena izany Jesosy. Ny manompan'Andriamanitra dia izao, mizara aloha ianao. Ataovy aloha ny asan'Andriamanitra. Misy fotoana vavaka ho an'ny olona mikorotana tokantrano efa ny tokantranonao aza mikorotana. Toy izao hoe lamina ilay izy fa misaotra mitondra vavaka, raha arymbaizany kalma fotsiny ianao. Ianao tsy voky miala eo fa mitondra mody mihitsy ianao. Mitondra mody mihitsy ianao. Ary mitondra mody ny mpianatra. Loloharona feno mofo sy hazan-drano. Mendrika anao zany. Topoy Andriamanitra fa mendrika anao zany. Misy zavatra ampilatananao amin'izao fotoana izao mety eritreretinao kely. Fa ny olana taminao tsy natolotra ao an' Jesosy mba hataka an'ilay zazalahy. Ny zazalahy tsy nijery ny mampahantra azy izy, tsy nijery ny mahatsy manan-kiana azy izy, ary tsy nijery ny qualité ny zavatra teo aminy tena ratsy tia ve dia omeko an' Jesosy. Fa iny mihitsy nanosika azy, tena tia Jesosy, tia ny ananako dia tia ny atolotro. Halleluja. Obanao any Andriamanitra. Za matoky sy miny fa manomboka androany ianao dia hanomboka ahisotra amin'ireo zavatra kely, eritreretinao ho kely eo am-pelatananao ireo. Atoloran'i Jesosy ireo mba hisorana an'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa nalaza io zazalahy io. Zazalahy tsy nanan-kiana fa ny mbola navita ny any olona. Za mino fa ny fanatitra nataon'ilay vehivavy fanatsakely roa izay nalatsaky ilay vehivavy tao amin'ny fanatazan-drakitra ilay vehivavy manano tena aloha izy hoe io ny naminy betsaka indrindra. Za mino fa teo anivon'ny fiangonana navita zavatra be dia be nampitomboiny Jesosy. Niakina tamin'iny ny zavatra nilaina vola tao am-piangonana. Tena teneniko anao zany. Teneniko anao zany. Maherezy ianao ho tahin'ny tompo mivavaka ary avy eo tsika ary antery ty. Mivavaka mba niany am-pelatananao any misy aminareo reo zao mba te hanao trano. Nefa ozinareo tsisy afa-tsy vola 5 millions eto am-pelatanako. Zay tompoko mijorona vavolombelona aminareo fa izay mivady. Misy fotoana manomboka hanao trano, efa mivavaka ohatr'izao araka ny tenenareo anatin'ny asanay le izy. Vola 5 millions de francs ny teo am-pelatanana tamin'izay. Tena tonga ny fotoana andao hanao trano ndao ho ravaina amin'izay le ndao hanomboka. Fa iny 5 millions iny kosa nentina teo amin'Andriamanitra. Saotra Andriamanitra. Fa raha tsy ianao tsy nanana an'ity zay fa hiainga izay. Io vita ho an'ny trano. Nisy foana tsy rihitra intsony ny famatsiana. Vita ny trano. Gaga ilay président am-pokotany. Trano kely nge zany revana ny vidinay trano kely. Enina amboarina tsy kelikely teo. Lasa tonga mba trano ngeza indrindra ihany teo amin'ilay tanàna. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ilay mofo dimy sy azan-drano teo am-pelatanana. Fa nahaizana kosa misaotra nandrarina eva teo amin'Andriamanitra hoe ty tompo. Ivavaka tsika rehefa avy eo. Manana zavatra maro nareo endrika mofo dimy sy azan-drano teo am-pelatananareo. Inona ilay zavatra tsy ampy? Avoay eto mofo dimy sy azan-drano roa androany. Fa hivavaka ho an'izany tsika eo amin'ny tery. Aza miteny mihitsy hoe ratsy tia Jesosy fa zao tenenina hoe ity ny ananako Jesosy atolotro anao omeko anao. Halleluja.
atolotro ny tenako rehetra omeko anao ovalo tsy mifoy ry tompo raisolera sitraka raha tsika vavaka zany toroteny zany ry avana malala raha tsika vavaka koa zany hira izany za miny fa mety efa eo aminao eo anoloanao am'izao fotoana izao izany hoe mofo dimy sazandrandroa am'ty androany ity inona ny zavatra aminao inona ny zavatra mba tsapanao misy ny hoe tsy ampy eo amin'ny fiainanao io zany hoe tena misy fa tena kely oetsika raha tiana eo am-pelatan'Andriamanitra zany ankehitriny ravana malala raha mety aminao dia oetsika eo am-pelatan'Andriamanitra izany efa nentinao ve efa matsainao ao ve efa nentinao ve
inona le endrika mofodimy sy azan-drandroa mba tianao isaorantsika an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Raha zavatra azonao tsapahitanana zany dia eto eo an-tananao, ataovy eo anoloanao eo. Raha zavatra tsy azonao tsapahitanana zany dia saintsainao anatin'ny fisainanao fa hoentitsika zany androany raha afaka malalako. Hoentitsika zany androany isaorantsika an'Andriamanitra. Ny olanao dia zao, tsy hoe tsy nanana ianao fa tsy hainao ny nakasitraka an'Andriamanitra tamin'ny kely nanananao. Efa tamin'ny alalan'io kely io nahavoky an'ireo olona io. Ampianariko ianao eto androany mahaiza misaotra amin'ireo kely eo am-pelantananao. Ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity androany ity misaotra fa notahinao tokoa zay Jesosy malala. Isaorana ianao Jesosy ny toriteny androany fa tena renay fa niteny taminay ianao. Misaotra Jesosy ary ndreto zay tonga eto amin'ny finoana taoriana zany toriteny zany Jesosy tonga eto zay amin'ny finoana tena hoe hitondra ny mofodimy sy azan-drandroa ity am-pelantananay Jesosy. Reto olona tsy misy pia tonga eto androany manantona anao Jesosy. Ondry tsy misy mpiandry tena hoe azo lazaina hoe orphelin daholo sy orpheline izahay tonga eto tsy manam-pia. Misaotra tamin'ireo zavatra efa nomenao, ireo mofo ordea ny aina misy aminay eto tena miaina amin'ny zavatra zay fa nomeny mahantra fotsiny lohatra amin'izay. Nefa kosa Tompo ankehitriny avoakanay zany ary isaorana anao fa raha tsy nisy an'ireo zay tsy ohatr'izao. Ka raiso Jesosy ny fisaorana, raiso Jehovahandriamanitra ny fisaorana fa tolotray anao amin'ity androany ity. Tena mba tena anatin'ny fonay, tena kasitrahanay ianao fa tena nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanay. Jesosy hoe reto olona izay maharitra amin'ny teninao reto azavelanao mody reto, azavelanao mandeha miala maina eto izy ireo fa hanehoy ny voninahitrao, hanehoy ny herinao. Misy mofodimy sy azan-drandroa eny am-pelantanan'izy ireo avita inona amin'ny fiainanay moa Jesosy ireo tsy havita zavatra betsaka ireo. Fa androany kosa entina eto anatrihanao dia fantatra fa anolotra fisaorana ho an'Andriamanitra ianao mihoatra noho ny fanoranay fisaorana anao ary dia hozaraina ireo ka avoky olona tsy omby 10,000. Misy olona eto mety manana fond kely izy any atokantranony any fa hiainga anao zavatra ngezabe izay tao anatin'ny sainy. Fa isaorana anao Jehovahandriamanitra ireo fond kely ireo mety misy olona eto hiainga anao dingana fa mety zavatra kely ny eo am-pelantanany fa isaorana ianao ireo zavatra kely ireo Tompo. Mofodimy ireo dia azan-drandroa fa misy olona 10,000 tiana hovokisana amin'ireo Jehovahandriamanitra. Dingana ngezabe Jesosy ny tiana hiala tao amin'izy ireo zay matoky anao zay matoky anao. Halleluja. Fa hisosotry ny fampitomboana amin'izao fotoana izao amangy nisy atokantrano isam-batan'olona miainga avy eto aminay miparitaka amin'ireto olona rehetra izay mihaino reto, hosotry ny fampitomboana, hosotry ny fahavokarana. Halleluja. Dia mikery eo am-pelantananay no hisy vokatra hokasihan'izany hosotry ny fahavokarana avy aminao zany Andriamanitra. Dia hitombo be dia be zany, hisy ambony azy ololoavina amin'ny arona ny ambony Jesosy ho anao ny voninahitra, ho anao sady ny voninahitra. Isaoranay sady ianao. Halleluja. Fa ianao le mpampitombo, ianao le mpampitombo zay matoky anao zay matoky anao Jesosy. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny derany ady, misaotra sy ny voninahitra efa anao hatramin'izay dia mandrakizay Jesosy dia fantatra fa
anao zavatra ianao tsofoky rano amin'ny anaramainan'i jesosy kristy tompony sabaty zay rehetra mandray androany amin'ny finoana fa isosotry ny fampitombola amanginy atokantraminy any fanahin'andriamanitra ilay mahay mampitombo ny kely eo am-pelantanana hitondra osotry ny fahavokarana amanginy izy atokantrano izy ambatan'olona zay naharitra ny ainy teto tamin'ity androany ity dia andray an'izany. Halleluja. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Misoran'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Misoran'Andriamanitra meko fotoana ianao amin'izao fotoana izao ahafahanao misotra an'Andriamanitra. Ary efa tsika ny fekira ianao kosa hisotra ankehitriny misotra tompo, misotra ny amin'izay rehefa ho ataonao Andriamanitra. Samy misotra an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra mihitsy hisory an'Andriamanitra ireo zavatra eo aminao reo. Tsy avaizy rehefa avy amin'Andriamanitra. Ny olona hafa raha menao dia miteny hoe kely ity tsisy ilana azy ity fa ianao tsy ohatr'izany. Isika eto mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Halleluja. Zany mbola hitahian'Andriamanitra antsika tahaka izao rehefa na fahaizantsika misotra sy manome voninahitra azy tamin'izay kely eo am-pelantanantsika. Tsy misy kely ireo fangezy ireo. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Sotra fa lehibe ianao Jesosy. Ankasitrahanay ireo fa tena soa avy aminao ary tsy misy azo arina amin'ireo zava-dehibe ireo. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Anao dera anao sotra anao voninahitra misy andrata amin'ny ambony indrindra ny Andriamanitra ay. Tianainao Jesosy tianay ny fahasoavanao tianay ny fomba ataonao tianay ny fitantananao. Sotra Jesosy. Halleluja. Amen. Dia voly sy ny satana fatotra amin'ny raha mahery Jesosy Kristy tompony zavatra tsisy afaka hangalatra na dia voa anankiray tamin'izay nafafy teto na dia litera ray amin'ny tenin'Andriamanitra izay nafafy teto tsy azony dia voly kitihany zany ny anaranao Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavaka ny firenena ranam-pahaviaina amin'izao fotoana izao ny tompo ranam-pahaviaina. Tany tompo pastera tany Jesosy sika rehetrarehetra mbola araka ivavaka sika marana ny fotoana ary. Jesosy malala anay eo makasitraka anao zay raha toeran-tsaina tena faly zay Jesosy androany. Faly zay ary misotra anao zay Jesosy fa totosan'ny mpandaranay androany. Misotra anao zay ny amin'ny teny mamy zay nomenao anay androany. Misotra anao zay Jesosy malala fa velona indray ny fanantenana ty anatinay na inona zavatra teto am-pelantananay dia hisoranay anao zany Jesosy fa mino koa zay Jesosy malala fa tena avokatra zay na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo nizaniza teto Jesosy dia tena andray an'izany fahakarany zany. Anao ny voninahitra Jesosy. Eto kosa Jesosy dia mitondra-bavaka manokana ho an'ny firenenay Jesosy. Entina eto anatrehanao koa zany firenenay zany Jesosy dia tena hoe batana eto anatrehanao zany Jesosy malala. Hainao ny manova an'izany. Hainao Jesosy ny mampamokatra an'izany. Hainao Jesosy ny manadio an'ny firenenay. Jesosy amin'ny talao eto anatrehanao zay Jesosy mamindra-fo amin'io firenena io Jesosy. Ao ny malagasy rehetra izay namanay Jesosy be no mijaly Jesosy malala ny tsy manan-kohanina be Jesosy no tsy mahay mankasitraka anao be Jesosy no mitaraina be Jesosy ny tsy misy ny am-pelantanany Jesosy androany zay dia misolo tena anazy ireo Jesosy misaotra manokana izay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay efa nataonao tamin'ny firenenay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao Jesosy izay tsy hitan'ny malagasy izay tsy hitan'ny olona Jesosy tsy hainy no misaotra anao Jesosy malala fa izay kosa dia hisoranay anao zany. Hainao Jesosy malala ny manova, hainao Jesosy ny manarina indray an'izany firenena izany Jesosy jereo manokana ny malagasy jereo ny marary tompo malala hainao ny manasitrana anazy ireny jereo Jesosy ny tsy anasa jereo Jesosy ny mijaly jereo amin'ny indrafonao sy ny amin'ny fitiavanao Jesosy malala jereo Jesosy ireo mpanomponao izay mitaraina aminao andro aman'alina Jesosy ndre zay Jesosy malala dia hiteny koa hoe mety misy
marina ihany ao anatin'ny firenena io maro ihany no marina ao anatin'ny firenena io Jesosy a ka amin'ny alalan'izany Jesosy dia aza ringana izany firenena izany amin'izao fo izany firenena izany Jesosy a be no mitalao aminao andreo manala tompo malalo aoka ianao hidina Jesosy dia manga aoka ianao hidina Jesosy aoka ny famindram-ponao hidina Jesosy malala aoka ny fanainao masina Jesosy amangy ny malagasy amangy an'io firenena io mba ampitodika ny olona aminao mba ampitoetra ao anatin'ny fon'olona Jesosy malala fa eo ianao ilay manarina eo ianao ilay afaka eo ianao ilay mpamindra fo mba hitodika aminao ny malagasy Jesosy mba tena hivavaka marina tokoa Jesosy mba hisaotra anao koa Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy menomenona lava Jesosy eo minao Jesosy malala fa amangy ianao minao Jesosy malala fa izany teny izay zarana taminay teto izany dia tsy hoanay irery ihany Jesosy fa tena hiasa ao anatin'ny firenena koa izany mankasitraka anao izay satria mpamindra fo ianao mankasitraka anao izay satria tsara ianao ary tsara foana ny fitondranao Jesosy ankasitrahanay foana ny zavatra rehetrarehetra izay misy Jesosy raha tory izay Jesosy dia eo am-pelantananao ny alinay eo am-pelantananao ny fiainanay reto raha mbola misy ny asa raha mbola misy ny eo am-perinasa misy ny atrika ny tontolo andro amin'izao Jesosy nazy ireny ny tananao mahery omba anazy ireny Jesosy raha mbola tsy ho avy ianao amin'ity aly ity dia ho avy eto indray izay Jesosy malala raha mpitsy voninahitra ho anao Jesosy Alleluia amen Alleluia sotra n'Andriamanitra sotra n'Anam-baviantsika tao anatin'izay vavaka matsiro be zay dia Jesosy amaly fitenao Anam-baviaina ary dia maherezatra ny hatrany dia Andriamanitra manakaripasoavana ny hitahanao foana hitahany fiainanao dia mampitombony be dia be koa niny ny dimitsazan-drandroa ny fiainanao dia tany tompontsika rehetrarehetra tapitra ny fandarana ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny akiradio ianao akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com ahafahanao meno ninjapeo akiradio dia ao antsika miaraka andro manaly io mandeha foana misy hira misy toriteny dia samy mahery raha mbola tsy tonga any amin'ny raon'andro Jesosy raha tsy tonga Jesosy amin'ny tianana atyka velonaina mbola tahin'Andriamanitra velonaina tsika menakavy raha pitso amin'ny folo maraina nareo araka amin'ny mampinona mivavaka maraina dia raha pitso alinareo amin'ny sivira sasany hiaraka amin'ny petodray misaotra aminao nahatrenotra fana fa raha tsy teto ianao dia nangingina rery teto izay dia ho an'i Jesosy ny voninahitra ho azy hatramin'ny taloha indrindra dia ho mandrakizay sa mitahiny toko daholo manoloka mamy anareo rehetrarehetra ho tahiny Jesosy anay mahereza daholo